zay fatatsika moa zany araky ny calendrier zay nomenatsika dia androany fahatelo amby roapolo ny volana jolay no amoanay amin'ny toko hoe amin'ny fomba officialy ny liste provisoire n'ireo candidat zany zay voatazona ny dossier-ny eto anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra wa irotsaka ho flo sy ireo irotsaka ho komity mpanatanteraka eto anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Maninona moa ny liste provisoire satria fatatsika tsara fa manana 3 andro manomboka raha ampitso zany zay tsy afapo amin'ny décision na ny didy zay avoaka ny comité de normalisation eto anaovana fampakarana eo anivon'ny commission de recours électoral zany hoe hatramin'ny fa 4 ny volana jolay zany amin'ny 5 ora harivo ny farany andraisan'ny fédération zany an'izay fampakarana izay raha tsy afapo izay rehetra tsy voatazona ny anarany androany ka dia tapitra ny délai zay 3 andro izay manana 5 andro ny commission électorale de recours électoral zany ijerena an'ireo dossier reo ary dia tsy maintsy mamoaka ny vokatry ny dossier opératanandry zareo alohan'ny voalohany volana aogostra 1er août zany no am'izay fotoan'izay angambany dia ho alefanay tonga dia ho amin'ny site ny liste ary ho alefanay aminareo mpanao gazety ny liste raikitra am'izay fotoana izay ireo olona zay irotsaka ho fidina amin'ny fa 4 averiko indray hoe 24 août satria maro ny miantso aty amin'ny fédération ho vinany élection dia mba mangataka nareo mpanao gazety sportif hoe alefaso le daty amin'ny fa 4 ny volana août antuliara ifaty no anaovantsika ny fifidianana zay ho filohan'ny fédération sy ny comité mpanatanteraka eto anivon'ny fédération ka dia amin'ny faharoan'ny volana août itsika dia mbola omenanareo ny lera no anao ny atsapaka iantsona indrindrandrindra zany ny filo zay voatazona ny candidat zay voatazona zany ho filohan'ny fédération anao ny antsapaka na izy ireo tonga eto na ny solotenany anao ny antsapaka ao anatin'ilay bulletin unique sy ny fandaharana zay ataony zareo zany eo anivon'ny radio pirenena sy ny télévision nationale mba zahoana manao ny campagne électorale na dia araka lazaiko foana hoe na tsitsika vahoaka malagasy rehetra ty baolina kitra no mifidy azy ireo dia tsara ny mba halalantsika hoe inona ny fampandrosoana tiany hoentina rehefa lany ny filohan'ny fédération malagasy izy zay ngamba no ela fa ho atomboka ny tenako zay miatrika eto moa zany dia nazahoako ny fankatoavana avy amin'izy 3 mianaday ny amoahana an'izao didya momba ny candidature ny zay voatazona ho an'ny élection président ny fédération malagasy ny baolina kitra liste provisoire ho ateo araky ny application ny article 10 ny disposition spéciale tamin'ny 12 juin 2019 relative aux élections ni président sy ny membre ny comité exécutif ny fédération malagasy ny baolina kitra ny comité de normalisation de la FMF zany dia eto dia mitazona n'ilay satroka anankiray maha commission électorale anay ao anatin'izay cadre zay zany no azahoanay ny président sy ny membre exécutif mamoaka an'izao ataoko hoe décision manaraka izao hita zany ny accusé de réception numéro 187 bar CN, bar FMF, bar SG 19 tamin'ny voalohany volana jolay 2019 dia nametraka ny totataratasiny ilatsahany hofidiana andria miasa soa doda ny rimbo avonjy ho filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra rehefa nojerena zany ny atotataratasy rehetra zay nalatsany nojerena ihany koa ny condition d'éligibilité ny candidat io ho avy amin'ny membre ny comité de normalisation araky ny appel à candidature zay nataonay tamin'ny faharoambin'ny ny volana juin lasa teo dia omena azy zany ny certificat d'enregistrement de sa candidature ohatry zao moa zany zay certificat zay de sa candidature raha tsy afapo moa zany izy am'izay lafin'izay dia manana an'ilay 3 andro anaovana n'ilay fampakarana zay zany ny candidat anankiray nametraka ny atotataratasy ny candidat faharoa dia vu l'accusé de réception 197 bar CN tamin'ny 20 jolay 2024 zay nametraka ny atotataratasy ny ilatsaka hofidiana dia
Mohamed Abdillah ho filohan'ny président ny fédération malagasy ny baolina kitra. Rehefa nojerena ny ato tantaratasiny ary nojerena ihany koa ny condition d'éligibilité ny candidat io, nojereny comité de normalisation araky ny appel à candidature zay nataonay dia azo omena azy ihany koa zany ny certificat d'enregistrement ny candidaturany zay ho alefanay mail moa zany fa dia azony ataony mapaka ny original aty amin'ny fédération. Voatazona zany ny dossier. Ny candidat fahatelo dia Arzaka Rabekout Raoul Romain, accusé de réception numéro 205 barre CN barre FMF SG barre 19 tamin'ny 1 jolay 2024 irotsaka ho filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Rehefa nijerena ihany koa ny ato tantaratasiny ny dossier ny rehetra sy ny condition d'éligibilité nilay candidat, nijereny comité de normalisation araky ny appel à candidature zay nataonay dia azo omena azy ihany koa zany ny certificat d'enregistrement ny dossier-ny zay irotsahany ho fidina araky lazaiko teo dia manana le délai réglementaire ihany itsika na izany azy. Ny candidat faefatra dia Rasoa Marmaka Ery Lalaniaina, hita ny accusé de réception numéro 206 barre CN barre FMF barre SG barre 19 tamin'ny 1 jolay 2024 zay irotsahany Rasoa Marmaka ho filohan'ny président ny fédération malagasy ny baolina kitra. Rehefa nijerena zany ny ato tantaratasy zay netiny nojerena ihany koa ny condition d'éligibilité nilay candidat araky ny appel à candidature zay nataontsika tamin'ny faharoa ambin'ny ny volana juin teo dia azo omena azy ny certificat d'enregistrement ny candidaturany zay ahafahany irotsahana amin'izany fifidianana izany. Ny fahadimy anatin'ireo candidat ireo dia Rakoto Mamonjy ny Epatraiky André, vu l'accusé de réception numéro 210 barre CN barre FMF barre SG barre 19 tamin'ny faharoa ambin'ny ny volana jolay 2024 zay irotsahany Rakoto Mamonjy ny Epatraiky ilatsaka ho filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Rehefa nijerena ny ato tantaratasy zay netiny, nijerena koa ny condition d'éligibilité io candidat io, nijereny comité de normalisation araky ny appel à candidature zay natao dia azo omena azy ihany koa izay certificat d'enregistrement izay. Enina moa zany ny dossier tonga teto ampelantanany fédération zay irotsaka ho filo, 10 no voatazona, ny ray zany tsy voatazona dia Jean-Noël Abel. Ny antony dia satria hors délai zany nametrahany an'le dossier voalohany indrindra 15 juillet vao napetraka teto aminay ary ny faharoa dia tsy nahazo ny parrainage ny président ny ligue anankitelo ilay candidat zay irotsaka ka dia omena azy ihany koa zany certificat de non retenu ny dossier ny amin'izay fotoana izay ka dia manana telo andro izy araky lazaiko teo hatramin'le 26 juillet amin'ny 10 hariva no azahoany mandrosaka taratasy tsy afapo amin'izay didy zay navoaka teo fa dia mazava ny nandraisanay ny taratasiny fa dia le 15 juillet izy vao nandrosaka ary tsy misy parrainage mihitsy anatin'le dossier. Zay zany ny ho filohan'ny fédération candidat ho filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra. 6 dossiers déposés, 5 retenus, ray zany rejeté. Ho an'ny comité exécutif ny fédération malagasy indray 37 ny dossier déposé teto anivon'ny fédération, 30 no voatazona ary 7 no non retenu. Dia omeko atsika eto inona ny antony tsy nitazomana an'ireo dossier ireo satria tsika dia hiasa anatin'ny mangarahara ka dia miala tsiny raha voatoina ny anaran'le olona amin'ny zavatra nataony. Ireo olona 30 ireo zany dia arak'ilay article 10 amin'ny disposition spéciale numéro 12 tamin'ny 12 juin 2019 le lazaiko teo ny accusé de réception izy ireo zany dia 184 ho an'ny Journarisoa tamin'ny 19 juin 2019 moa zany nametrahany an'ilay antota taratasiny dia amin'ny commission électorale anay zany no amoanay reto anaranay reto zay anarana voatazona zany irotsaka ho comité exécutif ny fédération malagasy ny baolina kitra. Journarisoa
mialatsony mbiafa nataonay pary alphabétique izy ty a andria malazaony Aurélien andria miaro soa Hubert Marie Bruno Ratsimarofy Patrick Ramanantoine Andriasy tsy ananovako tsony le numéro ny récépissé fa raha ohatra ka tadiavinareo dia azonareo Ramarson Jacques Rakoto Armino Désiré Rakotony Menjanahary Arsène Andriatsimialina Sandrine Michela Andrianony Victoria mba misy vehivavy kosa Laemienne Alexandre Randrianantenaina Lucien Luc Ravelo Arson Eric Hervé Mamodali Awel Rarmino Mario Rosario Andriamanga Hervelo Ratsimanouti Razafy Arson Andrianirina Briand Joseph Randriamanampisoa Alfred Intsuru Jacques Johnny Eric Ramanantsiariva Tsihariva Hery Tina Rambelson Randimbison Andriamparanirina Elian Hassan Ali Razery Arson Patricia deuxième femme Ramisamanana Louvaniriana Razafy Mamonjy Jocelyn Alberto Rakotondranivo Yves Julmont Dimanche Paul Randria Miaramisaina Niry Justin Filahara Claude Norbert izay a izy telopolo mianaday irotsaka ho anatiny membre ny comité exécutif ity angamba ny tsara raha ohatra ka anaovana photocopie amreto ianareo a dia menanareo ny anaran'ireo irotsaka ireo fa mbola sy fotoanany propagandy a ireo dossier kosa fito izay tsy voatazona eto anivon'ny fédération dia misy amin'izy ireo aloha dia mialatsiny a fa dia nanao faux et usage de faux mbola sy tonga eto amin'ny fédération ve dia fa zany no atao misy kosa tsy nahafeno an'le parrainage aucun parrainage n'a été fourni dans le dossier de candidature du candidat Rabé Manantsou Benjamin Edouard c'est une règle. Deux parrainages de deux membres de la FMF Iouroumbe et Diana ont été apposés sur la lettre de candidature du candidat sans aucune date et avec un cachet faux pour Iouroumbe et des signatures scannées pour Iouroumbe et Diana. Nous scannons les olona zany a les chimia sy ny tampon ny ireo président ny ligue ireo a dia napetrany teo amin'le demandeny a ny tsy fantatry le olona nanao azy fa nanova tampon le président ny ligue taty aorina taty Rakotomalala Rabezamina Zoé Francis Freeman. Deux parrainages ont été effectués. L'un, celui d'Ansimotsinanana qui a été apposé sur la lettre de candidature du candidat sans date et avec une signature scannée. Et l'autre, celui de Sava, dans une lettre entière datée 10 juillet 2019, mais également avec une signature scannée. Ramiaramanana Joseph. Les deux parrainages de deux membres de la Fédération Iouroumbe Asimotsinana ont été apposés sur la lettre de candidature du candidat sans aucune date et avec un cachet faux pour Iouroumbe et des signatures scannées pour Iouroumbe Asimotsinana. Randiana Chouavna, Emilien, Jean, Christian. Le dossier de candidature du candidat Rachoularchouch Dolin Rina Josephson ne contient qu'un seul parrainage, celui d'Ansimon Jeffan, au lieu de deux parrainages au moins requis par le texte réglementaire des Aïntsina Votajna, ni dossier ni général Rachoularchouch Dolin. Razafierson Jean Jugus. Les deux parrainages effectués par deux membres de la Fédération Iouroumbe Atimotsinanana ont été apposés sur la lettre de candidature du candidat sans aucune date et avec un cachet faux pour Iouroumbe et des signatures scannées pour Iouroumbe et Atimotsinanana dia tsy voatazona ni dossier ni olona io. Razafindrabe Herniaina Bruno, deux parrainages de deux membres de la Fédération Iouroumbe Atimotsinanana ont été apposés sur la lettre de candidature. Tsisy daty, tsisy cachet, ny cachet faux ho an'ny Iouroumbe, signature scannée ho an'ny Iouroumbe tsy Atimotsinanana dia tsy voatazona zany a ny dossier ny Rabé Manantsou Benjamin Edouard, Rakotomalala Rabezamina Zoé Francis Freeman, Ramiaramanana Joseph,
Randriana Soavina Emilien Jean Christian, Rasoloso Dolin Rina, Razafy Arson Jean Julius, Razafy Ndrabe Herniaina Bruno. Tsy afapo am'izay didy am'izay décision navoaka izay zany a ireo olona ireo a dia afaka manana fepotona 3 andro izy anaovana fampakarana eo anivon'ny commission de recours électoral zay angamba no azonay lazainy eto anivon'ny fédération ka raha tonga ny 26 juillet amin'ny 10 ora hariva tsy nanao fampakarana ry zareo a dia manan-kery zany a reo olona 30 sy ny olona 10 a zay voalazantsika reo mety le olona retenu koa mety apakatra koa izy fa mety tsy hoafa-po am'le valiny teo a izay no azonay lazaina izay zany a no candidat provisoire hoe ateo a voalaza eto anivon'ny fédération eto amin'ny fédération ihany no afaka mamoaka izany candidat raikitra sy izany candidat non retenu a zay ngamba ny marina fa tsy zay hitanareo mety micircule any a satria maro ny miantso anay milaza hoe candidat ve ty olona tia izay ny candidat tsika androany sotra tokola makasitraka tokola madame